mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika ry havako malala tratry ity talata fa 7 amby roapolo ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky faharoa ny Vanjaka. Vanjaka faharoa toko fa 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesoa. Ary raha nandre izany Ezekia mpanjaka dia nandritra ny fitafiny sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehova. Ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny tao andapa sy Sebna mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona samy nitafy lamba fisaonana akany amin'ny Isaia mpaminany zanaky Amoza. Ary izy no taminy izao ny lazainy Ezekia: andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraky ity andro ity. Fambia ao am-piterahana ny zaza nefa tsy misy hery iterahana azy. Angamba oren'i Jehovah'Andriamanitra ny teny rehetra nataon'ny Rabisaky izay nirahin'ny mpanjakany Asiria tompony hiaiky an'Andriamanitra velona ka mba ho valiana izy no ny teny izay faren'i Jehovah'Andriamanitra ao koa haingeo ny fivavaka ao amonjy izay mbola sisa. Teny akany amin'ny Isaia mpanompony Ezekia mpanjaka. Ary hoy Isaia taminy: ambarao amin'ny tomponareo hoe izao ny lazain'i Jehova: aza matahotra ny teny efa nirenao izay nanompahany retsaka izy lahy ny mpanjakany Asiria retsy aho. Fa indro izao efa nisy fanahy ao anatiny ary alesisy izy ka iverinao any amin'ny tany dia ataoko lafi-tsapatra ao andainy any izy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tamin'ny vanim-potoana nanjakany Ezekia tany amin'ny Joda no isehony ity tantara ity ry havako. Tao amin'ny tampon'ny heriny ny fanjakana Asiriana ary azo lazaina ho tsy afa-nanohatra azy ny firenen-kafa nanodidina rehetra. Indrindra ny fanjakana Atsimo dia efa rava, ny fanjakana Vagala dia efa rava ny Asiriana ary io fa manantanina ty amin'ny fanjakana Atsimo koa ny herin'ny Asiriana. Nisy any firenena azo lazaina hoe nahajoro nanoloana zany heritseritran'ny Asiriana izany dia ny fanjakana tany Egypta. Saingy tsy de tena azo lazaina ho afa-niary loatra na dia nisy any raha fifandraisana diplomatika teo amin'ny Ezekia sy ny Egyptiana sy ny fanjakana tany Egypta dia tsy tena afaka niaro no nelalela toerana any Joda loatra ny fanjakana tany Egypta. Ary io no mahatonga ny Asiriana nanafatra manao hoe aza manantena ny Egypta ianareo. Matsin'ny Joda io zany fa horavana ianareo fa meteza ho namanay, meteza anao fanati-pihavanana aminay, anao fampihavanana aminay. Ary ifanomeny Ezekia any mpanjakany Asiria avokoa za moa ny volamena, ny volafotsy tao amin'ny tranon'i Jehova amin'ny toko 8:20 no ahitantsika izany hoe nongotana hatramin'ireo takela-bolamena teny amin'ny varavarana sy teny amin'ny tolanan'ny tempolo mihitsy aza. Dia nalaina mba anambatambazana ny Asiriana. Saingy tsy nahafa-po ny Asiriana zany fa vao maika izy te androba misimisy kokoa ny fanjakany Joda. Ary dia amin'ity tantara zay toeram-piaratanantsika ity mpanjaka faharoa toko fa 20 dia naoantsoavo, nampahory, nampitahotra ny vahoaka ireo mpiara-miasa tamin'ny mpanjakany Asiriana izay nitarihan'ny Rabisaky. Ary dia Rabisaky zany na Rabisaky no nanao antsoavo teny amin'ny manda mihitsy ary niangavy mafy an Rabisaky ny mpanolotsaina ny mpanolotsaina ny Ezekia mpanjaka hoe mitenena miteny Asiriana ianareo fa azonay ny teny Asiriana fa aza miteny amin'ny fomba fiteny jiosy ianareo fa manjary lasa mahakivy ny vahoaka raha ohatra ka miteny amin'ny teny jiosy ianareo eny amin'ny manda dia manjary mampitahotra ny olona ianareo zany teninareo zany. Dia Rabisaky manao hoe tsy teny amin'ny teny jiosy zahay, tsy teny amin'ny teny Asiriana zay fa hiteny amin'ny jiosy.
hainay ny teny jiosy ary ny vahoaka mihitsy ny tianay iorooro mba hiala amin'ny ezekimpanjaka ny foniny vahoaka mba ho fantatry ny vahoaka fa izy eky de tsy havita na inona na inona fa ny fanjakana asirianina no tokony itokin'ny vahoaka. Zany hoe teo zany lay tantara dia ny fanjakany asirianina de te anozongozona ny fitokisan'ny vahoaka, ny fanjakana joda te anala ny fitokisan'ny vahoaka, ny ezekimpanjaka zany izy ka dia nampitahoriny ny vahoaka hoe tsy azo itokina na ny fivavahana na ny fivavahana amin'Andriamanitra na ny fahaizany ezeky na zay rehetra hoe mpilatarany ezeky dia tsy azo itokina na ny Andriamanitra zay volaza teo aza zay nitokiny ny joda teo izy manao hoe tsy ahavonjy anareo re hoy ny tabatabany Rabsake sy ny namany. Dia tao anatin'izany indrindra zany fampiororona izany no rehefa nandriany zany ezekimpanjaka de nandritra ny fitafiana izy. Zay ny andininy fafito ka andininy voalohany ka hatramin'ny fafito ho zara mofinaina. Nandritra ny fitafiana izy de nitafy lamba fisaona ary dia nampaniraka tany amin'ny saiampaminany hoe inona no atao. Matetika miveriberina ao amin'ny testamenta taloha ry havana ny hoe an Jehova ny ady. Rehefa misy olana, rehefa misy zavatsarotra, rehefa misy zava-manahirana de matetika na ampiasain'ny olona andavanandro, ampiasain'ny testamenta taloha teo koa ny hoe an Jehova ny ady. Nanomboka any amin'ny Exodosy 4:1 hoe an Jehova ny ady de niainana nandritra ny vanim-potoana ny mpitsara, ny tantara, ny mpanjaka, ny Davida, ny Solomona sy ny sisa rehetra, io fotom-pisainana io manao hoe ny ady an Jehova. Ary Jehova aza dia notondrona mahitsy ho jenerali mpitaritafika, ho Yahvé Sebaot, zany hoe lay Andriamanitra mpitaritafika. An Jehova zany ny ady. Fa raha mametraka fanontaniantsika hoe move teo amin'ny tantara ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny Joda dia niaina izany mandrakariva ny Joda. Raha oviana no nraisin'Andriamanitra ho adiny ilay ady. Raha oviana Andriamanitra no nanaiky iady eo amin'ny toerana misy ny zanak'Israely. Raha oviana ny marina ny teny hoe an Jehova ny ady. Satria misy fotoana eo amin'ny fiainan'ny Joda na ny fanjakana avaratra dia tsy an Jehova ny ady. Fa navelany ho niatrika samyreriny fahavalony ireny olona ireny. Fa raha oviana ary Andriamanitra, raha oviana ny tompo no miteny manao hoe azy ny ady, raha tarafina amin'ity mpanjaka faharoa 2:20 ity. Dia ny voalohany levako malala de zao, an Jehova ny ady rehefa manohitohina ny voninahiny ny zavatra mitranga rehetra. Manaiky lay ady ho adiny Andriamanitra rehefa manohitohina ny voninahitry Jehova ilay fahavalo. Teto dia hitatsika amin'ny 2:20 fa noetraketrahan'ny asirianina novetavetaina mihitsy noverezina ny maha izy azy ny tempoly. Ary tsy vitan'izany fa ny kabary izay nataony Rabsake tamin'ny vahoaka dia teny mahery mihitsy manao tsinitsinina an'Andriamanitra. Manao tsinitsinina an'Andriamanitra. Diny 2:20 amin'ny 2:20 hoy ny tenin'ny Rabsake. Ary raha hoy ianareo amiko, Jehova Andriamanitray no itokinay, mo tsy azo fa ny fitoerana avo amin'ny alitara izay noravany Ezeky, izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema hoe eto anoloan'ity alitara Jerosalema ity no iankofanareo, koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko mpanjakany Asiria, fa omeko soavaly 2,000 ianao raha tany manana olona hitaingina azy. Hataonao ahoana ny fampiambony komandy ray amin'ny mpanompoky tompoko ty izay kely indrindra amin'ny aza. Zany hoe tena niaika mihitsy an Jehova
miaika any Jehova Andriamanitra ny rahabisaky. Ary dia rehefa miditra an-tsehatra Andriamanitra, raisin'Andriamanitra ho adiny, raisin'Andriamanitra ho andraiky mihitsy ny ady zay atao rehefa manotoina ny voninahiny, manao tsinitsinina azy ny fahavalo, mampitondra henatra ny voninahitr'Andriamanitra ny fahavalo. Zany afaka malala hitatsika eo amin'ny testamenta taloha, tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fanimbazimbana ny voninahiny na ny anarany, ary mahatonga azy miditra an-tsehatra mandray andraikitra. Marina loatra fa Andriamanitra mandray andraikitra ho an'ny mpanompony. Zay io rehefa mpanompony sika de mandray andraikitra amin'ny fotoana rehetra izy. Fa ato amin'ny testamenta taloha de mazava mihitsy kosa fa isan'ny matezitra an'Andriamanitra ny fanimbazimbana, ny fanaovana tsinitsinina, ny fahamasinany sy ny voninahiny. Azay natonga an'Andriamanitra nandripaka ny Amalekita, nandripaka ny Jebozita, nandripaka ny Egyptianina. Tsarotsika tsara ny adiny Davida sy Goliata, ny fanaovan'ny Goliata tsinitsinina ny Andriamanitra Davida, nahatonga an'Andriamanitra avy hatrany de nandray ny adiny Davida ho adiny mihitsy. Afaka malala manaiky hiady ho antsika Andriamanitra. Ny aditsika dia adin'Andriamanitra, ny olantsika dia olan'Andriamanitra, ny fahoriantsika ho fahorian'Andriamanitra, ny zavatsarotra lovantsika zavatsarotr'Andriamanitra rehefa manohitohina ny voninahitr'Andriamanitra reny. Raha toka mijery antsika rehefa ko malala ny boky Noabolana, toko fa telopolo sy ny farany boky Noabolana moa, sy mijery ny tantarany ny afatry Paoly mihitsy ara moa manazava ny hoe Andriamanitra de tsy mahazaka ny fantratsika, tsy mahazaka ny fahoriantsika Andriamanitra, satria ny fahoriantsika de mety mampitondra henatra an'Andriamanitra, mety hitenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra, ny fantrana, ny fahoriana, ny zava-manahirana mety ho lalaovantsika, ary de ireny zavatra reny mahatonga an'Andriamanitra mandray andraikitra. Zay ingeny nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny zanany ho tonga olombelona tsarotsika vo afaka omaly ny Krismasy. Andriamanitra miady ho antsika nge, Andriamanitra mandray ny fahoriantsika ho fahoriany, mandray ny fantrantsika ho fantrany nge ny dikany hoe Krismasy. Nanaiky ho teraka tao an-tranomby, nanaiky antra tahaka ny olombelona mpanota Andriamanitra, naka ny endriky ny olombelona mpanota, ny olombelona mahantra, ory, voavakavaka, voahilika, nanaiky zay Andriamanitra. Nefa koa malala manaiky hiady ho antsika Andriamanitra, mandray ny aditsika ho adiny mihitsy Andriamanitra ny dikany Krismasy. Ny dikany Krismasy de zao, raisin'Andriamanitra ho an'ny tenany ny fahoriantsika, raisin'Andriamanitra ho an'ny tena ny fantratsika, raisin'Andriamanitra ho an'ny tena ny tebitebitsika, ary ny hafarany zany tebiteby zany fahoriana zany fantrany zany de ombono amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy. Zay le mahatonga ny Jaona mpanao batisa ny teny manao hoe ino no zanak'olon'Andriamanitra, manaisotra, le vombolana hoe manaisotra de manongotra amikery ny fahotana sy ny fahoriany ny fantrany zao tontolo zao, ary nanaiky hitafy an'izany Jesoa. Zay ny tenin'ny Jaona manao hoe ary ny teny de tonga nofo ka nitafy, ka nonona tamitsika, ny teny de nitafy nofo, ary rehefa nitafin'ny tompo zany nofo ny fantrana, nofo ny fahotana, nofo ny fahoriana, nofo ny tebiteby zany dia nombono to amin'ny hazo fijaliana. Afaka malala manaiky hiady ho antsika Andriamanitra, satria manotohina manimba ny voninahiny, manimba ny fahamasinany ny fahotana. Toko atsika zany de afaka malala, toko anao zany ao anatin'ny fiainana isan'andro de mahatoky fa miady anao Andriamanitra tahaka izay nataony tamin'ny Ezekia. Fa ny faharoa rehefa ko malala de zao, manaiky koa Andriamanitra ho adiny ho aditsika io rehefa mitodika aminy sika, mitodika aminy sy miantehitra aminy isika. Ezekia mpaminany any dia nidodododo nakany amin'ny Isaia mpaminany, ny dikany hoe nakany amin'ny Isaia mpaminany, Ezekia dia tsy hoe nitady herim-batana na tetikady miaramila loatra, fa ny antony nakanesy nampanirahany ireo mpanolo-tsainany nakany amin'ny Isaia
mba aminany dia akatoro hevitra hitodika amin'Andriamanitra mitariny Eliakima sy Sebna dia naniraka azy ireo izy sy ny namany mba andeha ho any amin'ny Isaia hoe mandany makany amin'ny Isaia de ambarao aminy izao etraketraka ataon'ny Asirianina izao ambarao aminy dikany hoe ambarao aminy de asaivo ambarany am Jehova asaivo teneniny am Jehova izao etraketraka mahazo atsika izao afaka malala rehefa miditra antsehatra Andriamanitra ao anatin'ny zavatratra alovantsika de inona no heviny de zao manaiky ho ady atrehin'Andriamanitra ny aditsika rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika ndradray rehefa anatin'ny ady sarotra ny olona rehefa ko malala de betsaka ny olona midodododo manolo-tsaina ary rehefa manolo-tsaina ny olona dia ny traikefa zay hitany tady sy taroa ndradray raha tsy ny ainany akory fa ny ainan'ny hafa ny tataray rehefa anatin'ny ady sarotra ianao de betsaka ny olo zay mampanandranandrana anao rehefa eo anatin'ny zava-manahirana isika de ndradray misy olona mikaraza tondra traikefa maro samihafa zay ny ainany tady sy taroa na ny ainan'ny hafa tady sy taroa mety afara mihitsy azy zany amin'ny hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany fa mba hataovy kely hoe ny zavatra ohatr' zao mba handramo kely hoe ny zavatra ohatr' zao tsy mifanohitra amin'ny finoana ny zavatra ohatr' zao inona misakaraza zay mety ho rehatsiaroa rehefa ao anatin'ny zavatsarotra ny olona izy ekipa aminany re afako malala izy ekipanjaka re afako malala rehefa todo zay ny zavatra sarotra zany de nandehana ny voalohany indrindra de ny mpaminany na ny tompo tamin'ny lalàny mpaminany de afako rehefa todo zavatsarotra ianao iza no idododonao na inona no idododonao voalohany fa manaiky ho adin'Andriamanitra ny adinao rehefa any aminy ianao no mitondra izany ny dikany hoe krismasy re afako malala dia Andriamanitra nanatona ny olona tsy ny olona akory no nanatona an'Andriamanitra tamin'ny krismasy fa Andriamanitra nanatona ny olona tsy manana herim-panahy hanatonana an'Andriamanitra ny olona noho ny mahampanota azy fa Andriamanitra nanatona ny olona azay ny dikany hoe krismasy rehefa Andriamanitra nanatona ny olona dia nofoanan'Andriamanitra ilay maha-Andriamanitra azy mihitsy azy ka ilay maha-olombelona no nitafiny mba hahatonga azy afaka mandray zay rehetra izika atsika ny eken'Andriamanitra lay maha-olombelona mpanota atsika ny eken'Andriamanitra lay toerana maha-olona atsika mba hamonjeny atsika ahafahany miainao tsika zay rehefa ko malala mazava-dehibe ny krismasy Andriamanitra tsy hoe nanatona atsika fe nanatona atsika fa manatona atsika ka ny ainao tsika tonga fantatritsika ny sitrapony ary io no antony nge mahatonga atsika protestanta sy mahatonga ny katolika vanim-potoana ankehitriny taoriana ny Vatikanina faharoa no hoe adikao amin'ny tenin-drazan'ny olona ny baiboly Andriamanitra nanatona ny olona no zany raha Andriamanitra nanatona ny olona dia ny tenin'ny olombelona no tenenan'Andriamanitra aminy tsy hoe rehefa miresaka amintsika Andriamanitra de teny tsy fantatra fa Andriamanitra rehefa nanatona antsika dia ny tonga ny tenin'ny fitenitsika izy tonga ny resaka amintsika amin'ny fitenitsika andavanandro mihitsy ary izy tonga ny aina tamin'ny fahatsoratsika mihitsy azy izy afaka malala afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra zany sika tsy misy tsony ilay antana tohatra satria raha ohatra ka isika no manatona an'Andriamanitra de misy antana tohatra fa rehefa Andriamanitra no manatona antsika foana ny antana tohatra tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite mantsy zany hoe talohan'ny vanim-potoanan'ny fivavahana kristianina dia nisy antana tohatra be ny fivavahana nisy antana tohatra be ny vavahana hoe ity masina indrindra ity mpisorona ity mpaminany nisy antana tohatra satria ny olona no miezaka manatona an'Andriamanitra de misy antana tohatra fa rehefa Andriamanitra nanatona ny olona de zao ny olona rehetra no afaka miresaka amin'Andriamanitra de foana ny antana tohatra foana ny antana tohatra ka afaka miresaka amin'Andriamanitra daholo ny olona rehetra mitondra ny fahoriany mitondra ny tebitebiny mitondra zay manahiry anazy ary am'izay fotoan'izay manjary adin'Andriamanitra lay adinao afaka malala zay ny krismasy engane ho takatrao fa ray Andriamanitra namangy anao tamin'i Jesosy tamin'ny krismasy
de Andriamanitra vonona iaino anao. Andriamanitra vonona iaino ny taraina ny adinao ny fahorinao, zay le krismasy. Fa ny fahatelo farany de avako malala de izao manaiky ho adin'Andriamanitra ny adintsika rehefa ao anaty miaina ny fibebahana isika, na ny fiangonana io na ny firenena io. Hoy Fahasandiany Faha 7 manao hoe de nandritra ny fitafiny Ezekia de nipafy lamba fisaonana ary dia nampiantso sy naniraka ireo lehibe ny tao andapy izy sy ny mpanoratra ary niteny tamin'izy ireo sy nampanao azy ireo koa lamba fisaonana. Zany hoe tena zava-dehibe re afaka malala ilay hoe tonga adin'Andriamanitra io rehefa tena apetrakintsika amin'Andriamanitra, ny ametrahantsika azy amin'Andriamanitra de ny fanetretenatsika amin'ny fotoana mbola eritreretanao fa vitanao io de tsy miditra tsehatr'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana itenenanao amin'Andriamanitra manao hoe tsy vitako ty tompo raha tsy eo ianao, amin'ny fotoana mbola hitokisanao ny tenanao mahavita de tsy miditra an-tsehatra ny tompo. Fa amin'ny fotoana hilazanao hoe za tompo tsy manan-kery-tsony, za tompo manaiky zay asainao atao, za tompo manaiky ho fitaovana, za tompo manaiky izay zavatra ampanaovinao ahy fa mametraky ty ady ty. Amin'ny fotoana anafoananao tena eo anatrehan'Andriamanitra, zay vao miasa ny finoana. Fa raha mbola mihevitra ny tenatsika isika ho mahavita, raha mbola mihevitra ny tenentsika ho mananamana na manana fifandraisana na manam-bola na manana zavatra ianterina de izao tsy miasa ny finoana. Fa miasa ny finoana amin'ny fotoana tena ametrahanao feno ny zavatra eto am-pelatananao, am-pelatanan'Andriamanitra, amin'ny fotoana anafoananao zay mety hoerinao amin'ny maha olombelona anao de mametraka ny zavatra eto am-pelatanan'Andriamanitra ianao, de am'izay fotoana zay miasa Andriamanitra. Ary rehefa miasa Andriamanitra de tsy hoe tsy hanao ninina koa akory ianao, misy fotoana Andriamanitra miasa amin'ny zavatra rehetra, fa ny dikany hoe mametraka ny zavatra eto am-pelatanan'Andriamanitra ianao de miandry ny paikon'Andriamanitra ary ho ampiasain'Andriamanitra lay fahalemenao io ary lay kely any aminao io, lay bitika any aminao io no ampiasain'Andriamanitra. Tsarovy ny fidiran'Andriamanitra tsera tamin'ny atao vety amin'ny testamenta taloha, ny adin'ny Davida sy Goliata zay tsika tsenjery, miditra tsehatr'Andriamanitra rehefa ndraisy ny ady alesika dia vatikolonjy anankiray de ampy na haresy ny Filistina ray manontolo. Vatikolonjy anankiray, Davida sa mbola nitondra vatikolonjy 5 fa ny vatikolonjy anankiray ihany nampiasain'Andriamanitra. Ary tsy Andriamanitra akory nitoraka vatikolonjy an'i Davida, nitoraka vatikolonjy an'i Goliata. Tsy Andriamanitra mihitsy no nitsipona ny vatikolonjy, tsy Andriamanitra no nifantina ny vatikolonjy, tsy Andriamanitra nanibra ampiasany atsamitady fa Davida. Tahaka zany koa ny mofo 5 sy azan-drano namokisana olona tsy omby 5,000. Zany hoe ampiasain'Andriamanitra zay any amintsika, fa mielon'ny ampiasain'Andriamanitra zay any amintsika de zao isika aloha manaiky fa zay ampiasaitsika an'io de Andriamanitra no mipaika. Io no mahatonga ny tompony teny tamin'ny Gedeona hoe mandeha ana am'izao herinao izao, lay herinao de zao le fanafoana tena, lay finoana afaka malala manaiky ny adinao ho adiny Andriamanitra rehefa manetry tena, rehefa mibebaka, rehefa mametraka ny zavatra rehetra am-pelatanan'ny tompo isika. Hiatrika taona vaovao tsika afaka malala. Hoy ny hira nytonikira malagasy anankiray manao hoe ry ampitso zay mifono mistery. Tsy fantatsika zay ampitso, fa ny fantatsika de zao na inona lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra, na inona adiny mpanompon'Andriamanitra, rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra de mandresy izy. Noho zany ho marina aminao any zao teny mpaminany Isaia zao manao hoe aza matahotra, aza matahotra hoy ny tompo mantsy any Ezekia fa ho avy aho ka hiditra tsetra, ary nitoy ny tantara dia nampandresy any Ezekia. Ivavaky sika.
tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahagaga ianao. Manamarina ny teninao fa rehefa miasa ianao tsy misy mahasakana. De anao marininao zany tamin'ity taona ny ainanay ity fa niasa ianao tsisy nahasakana. Na teo alan'ny zavatsarotra zava-manaingina ny lalovanay de Andriamanitra mahagaga ianao. Mamindra fo aminay mamelany heloka raha be fisalasalany zahay, raha kely finoany zahay, raha manamary-teny zahay de mamelany helokay tompo. Hiatrika sahady ny fiomanana ny faran'ny taona sy ny fiatrehana ny taona vaovao zahay de meteza tompo handray ny adinay ho adinao. Saingy ny adinay de manjary adinao rehefa mametraky zany eo am-pelatananao zahay, rehefa mibanjina ny voninahitrao ary manaiky anompo anao zahay. De tahio ny fiainana isan'andro tompo, ho fiainana fandresena, ho fiainana fanekena f'Andriamanitra miara-dalana aminay mandrakariva ianao. De mitahy anay tompo ary jereo ny tokantrano tsirairay avy amin'izao taona madiva hifarany zao, hanjakany ny fiadananao. Amin'anaranao Jesosy. Amen.